Topoklasy topoko vavy manatra ny araba amin'ity takarivany asabotsy ity tsy ampiandrelanao zay fa dia manasanao naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany maromaro ndray ny vaovao tanterina amintsika amin'ity takariva ity ny sehatra ny tsy fandriampahalemana ny akon'ilay hetsika Azia izay tanterahany eny Tanjombato eny hoentina amintsika ihany koa anefa ny sehatra sosialy ny fidangan'ny vidim-piainana mampikaikaika ny maro zany araka ny fanambaratelo dia asaina zany ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fanaon'ireo mpibata entana eny amin'ny tsena eny ny sasasasany amin'izy ireo no manararoatra manodina na ihany koa mangalatra mihitsy aza ny entana izay anaramana azy ireo ny bata izany toy ity tranga iray tesy amin'ny tsenan'ny Pochara ity dia tratehaka ny mpitandro ny filaminana teo ampanaovana ny asa ratsy ny ity tovolahy ity. Dokera iray etsy amin'ny tsenan'ny Pochara no voasambotry ny pôlisy avy etsy amin'ny komisaria centrale Tsaralalàna io maraina io. Tratra teo ampanaovana asa ratsy ity tovolahy ity izay vao anatin'ny fahatanjahany tanteraka. Nilaza fa hitaonany entana ity ramatoa iray ity saingy ny entana tao anatin'ilay gony no napasiny tamin'ny namany. Arahantsika ny fanazavany ramatoa. Izy le dokera le paka mpitondra entana reny izy zany batabata entana hoe ao mba piko madamo dia ny sista foana dia kay le entana zany sy le gony apasiny fa le entana ao anatiny zany no apasiny dia mampitany namana rehetrarehetra manao commission aty zany sy le gony misy zany le mbena fa le tana zany manao jeu de main izy aory misy namany manaraka zany dia iny mpasiavan'le entana. Avy hatrany moa dia nentin'ny pôlisy teny amin'ny komisaria centrale ilay tovolahy.